dia afaka isidina indray amin'ny faritry ny abakabaka Eropa. Ny kompania mpitaterana ery Madagasikara efa ela miandrasana izay ary dia izao tafaverina izao indray. Famalona ny sainam-pirenena izay Monsieur Hollande maneran-tany amin'izao fotoana izao ny andanja ny sehatra ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana ao anatin'ilay fihaonana tampony karakarainto Madagasikara amin'ny volana Novambra androany atevena noho izany ny fandriam-pahalemana amin'ny fotoana. Dimiarivo ny sampitandro filaminana ahetsika mandritra ny fihaonana tampony firenena mampiasa ny teny frantsay izay ho toto-saina eto Antananarivo ny 2020 hatramin'ny 7 Novambra 2024 ity. Vahiny hatrany amin'ny 507 arivo avy amin'ny firenena 20 ahitana filoham-panjakana, gouvernemanta, olom-boafidy, mpandrarara toe-karena ary mpanao gazety no andrasana ho eto Antananarivo amin'ny fihaonana tampony francophonie io. 10 volana melohan'ny fihaonany nambaran'ny komity mpikarakara fa mizotra araky ny tokony izy ny fiomanana rehetra. Tsoadinoana fa efa tamin'ny fotoana forosoranivotsika tompon'Andray samihafa francophonie io dia efa eo daholo zany ny fototra-atrikasa amin'ny ankapobeny misy fanitarana natao efa tiarakaraha azy amin'izao fotoana izao mandray anjara daholo tompon'adraikitra rehetrarehetra amin'ilay izy ka mino fa efa tafiditra tanteraka koatsika ny zavatra tiako fatana fotsiny dia hoan'ny malagasy tsirairay io zavatra io misy avenir misy zavatra azo antenaina amin'ny fampandrosoana amin'ilay resaka stabilité politique fahamarina toeran'ny resaka politique misy zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny resaka sosialy ao anatin'ny le substance nationale zany amin'le fekevitra zany. Volona ny firenena ao anatin'ny francophonie ho avy eto Madagasikara hoe andriamatoa io giratsifelany ny antso ny fiaramintan'ny malagasy ny tenany amin'ny fandraisana io fihaonana io izay nambara ny fahekina